andray afatra manokantsika ho an'ity andro fiarahantsika ity na dia mety hoe tsy mahazatra antsika ary dia isaorana ny tompo hoe men'andriamanitra fotoana tahaka izao tsika ahafahantsika mandray tenin'andriamanitra ahafahantsika manorona ny finoantsika amin'ilay tena sitrapon'andriamanitra dia tsika mbola ivadika ihany tsika mbola hijanona ihany tsika amadika ny baibolitsika moa zany eo amin'ny joba toko voalohany joba toko voalohany andiny fahenina ihany no raisika fa betsaka ny zavatra fambarantsika fa kosa mbola itoytsika joba toko fahenina joba toko voalohany andiny fahenina ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo bokin'ny joba voalohany andiny fahenina ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo zao baka ny tenin'andriamanitra ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tamindray andro no ny avy ireo zanak'andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy dia hoy Jehova tamin'ny Satana avy taiza ianao dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny taniny aho ka nivezivezy teny dia hoy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika any Joba mpanompoka va ianao ary zay teny zay no ataontsika eto amin'ny écran dia hoy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenany zavatra va natahoran'ny Joba an'Andriamanitra tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondrany fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo imasonao aza izy ny oraisika eo amin'ny écran dia ny hoe efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao dia hoy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy valy tenin'ny Satana dia tsotra be tsy ianao va nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondrany fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao imasonao azy izy rehefa namalala ho antsika tsirara avy manana tombontsika ho iaho na dia ao anatina fotoana tahaka izao ary dia mbola afaka manorona ny fiainam-panahintsika indray ary afaka miankina amin'Andriamanitra lay teny nambaran'Andriamanitra no mahagaga satria teny Jehova Andriamanitra sy Satana eo no fampiresaka zany dia izao ny zavatra tenenin'Andriamanitra taminy efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao mahafinaritra namianao lizy aho hoe efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao ho antsika kristianina rehetra afatra tsotra efa niaraka tsika teo aloha momba ny hoe ny zavatra toy izao dia aoka mba hampahazo tombony ara-panahintsika efa niarahantsika koa no hoe matoa ny fahavalo mitondra olana dia satria tiantsika hiala amin'Andriamanitra tiantsika kivy amin'Andriamanitra dia mitondra olana izy ary matoa kosa nefa Andriamanitra mamela olana hitranga dia satria manana planin'Andriamanitra ny anasoantsika avoroeny ny anasoa ny ara-panahintsika ary anasoa manodidina antsika rehetra matoa misy ny olana fa hitra amin'ilay hoe efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao ry kristianina avana ray aman-dreny rahalasika-nambavy zanaka efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao zany hoe rahalasika-nambavy Andriamanitra dia mandinika antsika averiko fanindroany satria tiako be lay teny ary mila malala an'izany tsika kristianina rehetra tsy ankanavaka tsy hanavahana anara-piangonana tsy hanavahana tokom-pivavahana mila mahalala tsika hoe Andriamanitra dia mandinika antsika efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao zany hoe mialohan'ny ny resahany tamin'ny Satana dia izy aloha nandinika voalohany tsika tsararay avy zany Andriamanitra mandinika antsika mandinika ny toepontsika mandinika toetsaintsika
mandinika ny fomba fisainatsainatsika tsarairay avy ao mandinika fiainatsika andavanandro Andriamanitra za rehefa namaky an'io ve be deabe ana namaky an'io fa tamin'ity indray torako ity dia tena taitra nahita an'ilay teny efa mpanompon'Andriamanitra moa mamaky tenin'Andriamanitra io dia indraindray misy mo manaitra azy dia taitra nahita an'ity teny ity hoe efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao zany hoe Jehova dia nandinika any Joba rehefa tena nandinika any Joba Jehova dia izao ny conclusion na hoe zao ny fehi-keviny n'Andriamanitra rehefa nandinika izany nandinika fomba fiainan'ny Joba izy nandinika fomba fisainan'ny Joba izy nandinika ny toe-pon'ny Joba izy nandinika toe-panahin'ny Joba izy nandinika fomba fanaon'ny Joba izy dia zao ny zavatra nylazainy Joba mpanompoko ny vokatra ilay fandinian'Andriamanitra ny fiainan'ny Joba ilay fomba fitondran'ny Joba amin'ny fiainany ny vokany dia izao rehefa nandinika ao hoy Jehovahandriamanitra dia mahita fa mpanompoko Joba dia tena oloko tokoa za tena nonona manokana amin'ity an'io ty hoe rehefa andinika amin'ny fiainanao anie Andriamanitra dia hita mpanompony ahita hoe ty olo ty tena mpanompoko a ty olo ty manana fomba fisainan'ny mpanompoko a ty olo ty manana toe-panahin'ny mpanompoko a ty olo ty manana firetan'ny mpanompoka ihany ny oatra zany ny oloko ihany ny oatra zany mirehatra oatra zany be dia be ny zavatra mitranga rehefa ao anatina zavatra mafy ny olona za zany hitatara zavatra tsotra amintsika rehefa ny olona no ao anaty fiadanana dia mahafinaritra be daholo milama be daholo ny akamarony ataoko hoe ny akamarony rehefa misy ny vola tsisy problème mampandry mamorony ay maitso ianao a eo amorony olony fialan-tsasatra ianao tsikitsiky daholo ny olona rehefa tsisy olana fa rehefa te hahita ny toetran'olona ianao dia amin'ny fotoana mandalo olana rehefa mandalo olana izy inona ny zavatra ataony avelo fanindroany rehefa mandalo olana le olona inona ny zavatra ataony dinihana tsara zany hoe mandinika ianao ve fa mba nandinika ny tenanao nandinika fomba fisainanao ve ianao nandinika ny fomba fanaonao ve ianao nandinika zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao ve ianao rehefa nandinika ve ianao dia samy laza ve ianao hoe tena Andriamanitra ao za mahita hoe tenako tena mpanomponao tenako tena olonao sa ianao kosa anana fahanetretena ilaza hoe tompo tena ohatrany hafahafa rehefa mandinika anahako so ny fomba fisainao ka ohatrany raha vao misy olana ohatrany hafahafa ao anatin'ny olana mako no mivoaka daholo ny d'origine rehetra hoe ohatrany ahoany amina inona ny toetrany inona ny ao am-pony ao inona ny fomba fiteniny rehefa misy olana izy anatsony voalohany iantsoanavy izy sa iantsoany mamany mama izy mpanompon'Andriamanitra ny enjehany alika somary lehibebe ihany zao ny zavatra nyteneny rehefa nenjehany alika izy mama fa tsy nyteny izy hoe Jesosy io tsy fanomezantsiny fa tsika rehetra miara-mandroso makany amin'ireo tena mpanompon'Andriamanitra rehefa namalala ao anatin'izao vanim-potoana zao tsika ny tena mila maneho hoe mpanompon'Andriamanitra tsika hoe olon'Andriamanitra isika aveko fanindroany amin'izao vanim-potoana zao tsika ny tena mila maneho hoe za dia olon'Andriamanitra za dia manana fisainan'i Kristy za dia manana fahatsapahany Kristy za dia afaka mampahery ny olona rehetra tsy za le mpanan-kivy tsy za le mpandatsa olona fa za le mpanangana olona za le hanampy ny olona za le hivavaka ho an'ny olona aoka Andriamanitra rehefa andinika ny fiainantsika ao anatin'ny ady dia ilaza Andriamanitra hoe ty olona raiky ty raika lahy ty mpanompoko ty aoka Andriamanitra no ilaza horetany horen-danitra fa za sy ianao dia mpanompon'Andriamanitra amin'ny toetrantsika ohatrany ahoana zao nytoetranao amin'ny fomba fanaontsika ry havana manary Andriamanitra mandinika atsika Satana mandinika atsika ary ny fiarahamonina mandinika atsika aveko fandroany Andriamanitra mandinika atsika Satana mandinika atsika ary mbola handinika atsika ny fiarahamonina mandinika atsika rehefa mahita ny fiainanao Satana
dia aoka mihitsy izy no iteny hoe ty raiky ty mpanompon'andriamanitra ty jereo anefa ao anatin'ny zavatra be dehibe zao fa mbola miantso an'andriamanitra ihany izy manao tahaka n'izay nataony Job tsy miala amin'andriamanitra izy jereo ne mbola mampahery manodidina izy jereo ne mbola manangana ny manodidina izy jereo ne ty olona anankiray ty hafahafa mihitsy ny olona rehetra kivy fa izy mbola mitsiky foana ifanandinika ny Job mpanompo ve ianao hoy Jehova mantseny Satana aoka amin'izao vaninandro ankehitriny zao ny olona manodidina antsika rehetra ihany koa ahita fa isika dia mpanompon'andriamanitra zasy ianao mpanompon'andriamanitra noho ny fiainantsika noho ny fitondrantsika amin'ny fiainantsika dia aoka ny olona rehetra manodidina iary ilazy hoe tena ty olo ty tena mivavaka tokoa ty olo ty tena olona manana an'andriamanitra tokoa ty olo ty zao vanim-potoana zao alasika nabavy zao tena ilaina mpanompon'andriamanitra zao zao tena ilaina olon'andriamanitra zao zao zany tena ilaina aisy anao zao vaninandro zao ao anatin'ny ady ny ilaina mpiady aveko fandroany ao anatin'ny ady ny tena ilaina mpiady ianao zany zao ao anatina ady zao dia aoka iseho fa ianao le mpiadin'i Jehova le olon'andriamanitra zao vaninandro zao alasika nabavy zao tokony ahitana hoe tsika tena mpanompon'andriamanitra ary za tena mampahery atsika tsararay avy mihitsy ijoro amin'ny finoana androso amin'ny finoana anangana reo marefirefy rehetra ampahery ny olona rehetra manodidina oka tsy tsika mihitsy ny raha zay zay vao vita maty raha lasika nabavy io aoka ne tsy hivoaka mivavatsika zany hoe ahoana koa ty aoka tsy hivoaka mivavatsika zany fa isika rehetra kao tena ho mpanompon'andriamanitra mihitsy na dia malala zavatra be dehibe ary ianao aoka ianao ilazy hoe tompo za matoky ianao ary ny fianakavianao voalohandrindra no aoko hiteny hoe ty tena mpanompon'andriamanitra ty atao an-tranonay ty tena olon'andriamanitra ty miara-monina aminay ty ny ray aman-dreny ny zanaka no ahita voalohany hoe tena dada kosa tena mivavaka dada ary zany ka lasika nabavy no antony manokana izarana amintsika zao afatra ao ary isorana manokana ny ray aman-drentsika pastor Jocelyn Ranjakso mame antsika zao fotoana manokana eto amin'ny onjam-peo zao sarobidy ane zao fotoana manokana eto amin'ny Facebook ihany koa sarobidy tsy voavidy vola zao fotoana zao tsy voavidy vola satria vita zao ty fotoana ty dia ianao ilaza hoe za mpanompon'andriamanitra ny fietsiko rehetra dia fietsika mpanompon'andriamanitra ny fahatsapako dia fahatsapana mpanompon'andriamanitra ny zavatra ataoko dia zavatra ataon'ny mpanompon'andriamanitra ary ny olona manodidina anao rehetra dia ahasoa no ny fananany ianao no ny fisianao hoe misy mpanompon'andriamanitra ao an-trano mahafinaritra ane zany hoe misy mpanompon'andriamanitra ao amin'ny fianakaviana misy mpanompon'andriamanitra ao amin'ny ankonana ianao zany zay manokana raha lasika nabavy ny antony ilazantsika hoe raha mandinika atsika andriamanitra raha mandinika atsika Satana raha mandinika atsika ny fiarahamonina dia aoka ireo rehetra ireo hiaraka hita fa mpanompon'andriamanitra isika zay ny sarobidy ary amin'ny mampanompon'andriamanitra atsika dia tsika tokony olon'ny finoana raha misy fotoana manokana raha lasika nabavy tokony tena hanosea atsika ny ara-panahintsika hanangana atsika ny finoantsika dia ao anatin'ny vanim-potoana toy izao za manokana zany tena te-hampahery atsika tsararay avy mihitsy hoe zao vanim-potoana zao ahetseo le finoanao mety hoe ianao hoe ka maninona pastera raha ohatra ka hoe ametrahan-tanana daholo zany zay voan'ny coronavirus tsy any raha lasika nabavy na tsy hoe manetsika finoana zany manetsika finoana riavana malala ao amin'ny tompo raha fantatrao ve fa tany Chine nandritra n'ilay epidemie coronavirus teo dia nisy gropona olona mpivavaka olona manana an'andriamanitra nivavaka ireo olo ireo dia na iza narary tao anatin'le fotoam-bavaka dia sitrana avokoa raha mamaky ny internet ianao dia ahitan'izany ianao hoe retolo reto tena nanana finoana dia sitran'andriamanitra tao anatin'le fotoam-bavaka izy ary izy rehetrarehetra tsisy nifindran'le coronavirus
zany hoe navan'andriamanitra mihitsika olo reo nefa andriamanitra tsy voatega anao an'izany amin'ny olona rehetra so dia teny ianao hoe tena za koa mahandriamanitra mba atao an'izany tsara le faniriana fa ka lasaka namba manana planina manokana andriamanitra ho an'ny olona tsiraray avy ho an'ny ankohonana tsiraray avy ho an'ny tanàna tsiraray avy ho an'ny firenena tsiraray avy fa ny planina n'andriamanitra ho antsika aloha ankehitriny dia izao anangana mpanompona hoe ao anatin'ny mamay mbola misy mpanompon'andriamanitra amin'joro ihany mbola misy olona hita ihany hoe ty olo ty mpino ary andriamanitra mihitsy nilaza hoe ianona rano mpino io miavana malala ao amin'ny tompo afatra tsotra kanefa kosa nefa inoko hoe anangana ny ara-panahinao anasako anao manokana hoe andaotsika manokana zasy ianao ametsika finoana amin'izay ametraka ny toy ny fiainana amin'ny finoana raha tia hita ny voninahitra andriamanitra isika tsy amin'ny ranomaso fa ny mpanompon'andriamanitra manetsika finoana no ahitan'ny voninahitra andriamanitra sarobidy raha tena mpanompon'andriamanitra tsika mila mampiasa finoantsika tsy hoe andehanao finoana sahasaha kory ka hoe dao tsika ho any amin'ny hôpitaly ary tonga dia alaro daholy nao finoana sahisaha zany raha miteny anao an'izay andriamanitra ataovy fa misy vokany fa anisan'ny finoana koa nefa ny mivavaka ho an'ny ankohonanao anisan'ny finoana ny manangana ny ankohonanao ny manao zay tsy ampihemotra tsy ampiveron-dalana ny fianakavianao reo namanao reo sakaizanao ampiorona amin'ny finoana etsika finoana zany marina neka lasaka navavy tsy hoe rehefa etsika finoana dia fanasitranany fa ndraindray misy zavatra velan'andriamanitra andalo ary io rehefa sitrapon'andriamanitra ny andalova tsy voasakana zany tsy voasakana fa le izy ao anatin'lay zavatra velan'andriamanitra hitranitsika ao tsika mianatra hoe tompo inona ntanjonao amiko teo olosontsika tamin'ny maraina dia niresaka ny hoe teboka voalohany rehefa mandalo olana tsy miala amin'andriamanitra satria zay planina ny fahavalo anaratsika amin'andriamanitra dia rehefa aveo ndray tsika fidirana faharoa ndray tsika dia niresaka hoe rehefa tonga ny olana dia inona resantsika tamin'ny fidirana faharoa hoe tsika vao mainka mila mifikitra amin'andriamanitra mila manolo tena ao an'andriamanitra ao anatin'ny olana zavatra maro samihafa vidirana fahatelo zao tena tiako be mihitsy hoe ao anatin'ny zavatra mitranga ao tsika ny mampiseho hoe za mpanompon'andriamanitra za olona manana finoana za zanak'andriamanitra tsy hoe rehefa zanak'andriamanitra dia tsy ankato ny zavatra lazain'ny mpitondra sy ny mpitsabo au contraire mifanohitra amin'izany amin'ny mahazanak'andriamanitra dia ankatoaviko ny zavatra ambarany mpitondra amin'ny mahazanak'andriamanitra dia ankatoaviko ny zavatra zay ambaran'ny mpitsabo satria za zanak'andriamanitra mora alama indrindra zany ny fahamarinana zanak'andriamanitra tsy natao anohitra mpitondra tsy natao anohitra mpitsabo ny mpitsabo tsy asany devolo ny fitsaboana fa andriamanitra mametraka mpitsabo ary na za zay pastora miresaka aminao zao ary zany mpitsabo e dokotera mpitsabo a fa natsony tompo tsy hoe asany devolo ny fitsaboana fa raha ohatra ka ilaina fitsaboana dia mandeha maka ny fitsaboana raha ohatra indraika ny tompo miteny aminao manokana sy mandresy lahatra anao manokana ao fanahinao hoe tsy mila makany ianao fa mila fametrahatany ianao dia ny tompo zany manao metraka an'izay ao am-ponao a dia raisinao zay finoana zay dia mandeha arak'izay ianao fa ny tena saroby teny hoe tsika zasy ianao mampiseho hoe mpanompon'andriamanitra tsika ny olona mikoropaka tsika tsy mikoropaka zay le hoe mpanompon'andriamanitra efa nandinika ny joba mpanomboko va ianao zany hoe jehova taoriana ny fandinihany ny fiainan'ny joba dia nilaza izy hoe joba dia mpanomboko tiako be le izy joba ozy izy a dia mpanomboko veko farany joba dia mpanomboko i jehova sarobidy zany ka lasaka nabavy ary inoko hoe afaka hoe tsika zay afatrizay afaka apitatsika manodidina zay afatrizay ary afaka anangana ny fiainam-panahintsika hoe ho an'ny manodidina za mpanompon'andriamanitra anjarako ny mampahery an'ireo anjarako ny manangana an'ireo anjarako ny mitory amin'ireo anjarako ianao zany mandray responsabilité hoe zany mpanompon'andriamanitra raha mbola zany eto dia andre filazantsara eto raha mbola zany eto
dia hivavaka ho any reto a raha mbola zany eto dia ampaheriny reto a satria za dia mpanompon'andriamanitra. Manasanao manokana ankihitriny afatra tsotra no ny rahantsika. Manasanao manokana afaka fotoana fohy hivavaka tsika dia ao anatin'ilay vavaka teny ilaza mihitsy ianao i tompo manomboka androany dia hijoro mpanomponao aho. Za dia ho mpanomponao ao anatin'ny aizina avy ety amiko fahazavana aveko fandroany ao anatin'ny aizina. Ianao ny nambara amin'ny baiboly hoe avy aminao ny posahan'ny fahazavana e. Zay ny ambara amin'ny baiboly. Aizina manerina ny tany ozy izy fa aminao ny posahan'ny voninahiny. Ianao le planan'Andriamanitra. Ampiasa finoana ianao ho an'ny fianakavianao hivavaka andohalika. Ampiasa finoana koa ianao ho an'ny manodidina anao. Mila olona Andriamanitra ankehitriny. Ka lasaka nabavy amakanako amin'ity hafatra ity alohan'ny hivavahana dia izao. Misy amin'ilay boky anankiray izay angamba hoe jeu de guerre angamba misy an'ity hoe manana le antsoiny hoe cinquième élément. Cinquième élément. Nisy tanàna be anankiray. Io tanàna io tena tanàna mimanda ngeza be. Dia l'art de la guerre angamba le boky. Dia tanàna mimanda be ngeza be le izy dia avy ety ivelany mpanafika. Dia fen'olo mpanafika miaramila manodidina an'ilay tanàna. Dia ilay tanàna amin'io mimanda be mihitsy. Dia hoy ny olona tamin'ilay mpanafika hoe ka bon ekeko hoe voadidina eo izao ilay tanàna fa ilay tanàna ne mimanda be ary ao amin'io tanàna io feno sakafo be ao misy rano tsiravanareo io tanàna io. Dia tsy taitra koa le général za izy izy manana stratégie. Dia ho le stratégie ninona stratégie apetraka ao a tsy tafiditra ao zany ianao satria mimanda be io mihidy be io. Dia ozy izy ilay général stratégie ko efa mipetraka ka za ozy izy a manana cinquième compagnie ao anatiny ao. Dikany hoe cinquième compagnie dia hoe manana vondro-tafika kely anankiray ao anatiny ao. Gaga le olo vondro-tafika kely ahoana mbola tsy nanomboka akory ozy izy niady dia efa nametraka olona atao amin'ny tanàna io amin'izay ka efa tonga amin'ny fotoana nafianay dia zareo ny hamono vavahady. Gavana malala ho atsika tsiraray avy ray aman-dreny anjaina. Mbola tsy nanomboka akory ny coronavirus dia efa mametraka olona ety ambonin'ny tany Andriamanitra ho ekipany ho cinquième compagnie. Ianao le izy. Ianao le izy. Mety vazavaza ny fahavalo mety miteny zavatra be dehibe hoe tsy tafiditra ianao tsy andresy anay ianao fa ka lasaka nabavy eo manana anao Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina. Manana anao Andriamanitra ao amin'ny ankohonanao. Manana anao Andriamanitra zay ekipany aoka ianao hijoro. Fotoana izao hijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra. Zao zany le vanim-potoana tsy matahotra ianao fa miandro fotsiny ianao tompo inona ny tianao ataoko fa za mpanomponao. Ary zay afatra izay no entinay anaranana an'izao fandaran'izao hoe andaontsika tsiraray avy na iza na aiza toerana misy atsika ndao isika no mpanompon'Andriamanitra eo amin'ilay toerana. Isika no mpanangana ny hafa. Isika no isintona ny hafa ho amin'ilay fahazavan'i Kristy. Isika no ampahery ny fiarahamonina rehetra. Isika no andamina ny fiarahamonina rehetra eo amin'izay misy korotana no nononantsika fiadanana. Vonina ve ianao? Andaontsika hiaraka anondrika alohantsika isika afaka fotoana fohy. Efa hitako hoe efa vonina be mihitsy ianao ny vavaka fa zao ka lasaka nabavy. Tsotra ny hafatra teniny fotsiny androany Andriamanitra za amin'izao vanim-potoana izao hijoro ho mpanomponao aho. Lazao mihitsy hijoro ho mpanomponao aho. Ary za tompo ninona mitranga dia ny zavatra fantatro za le mbola hijoro foana. Za le mbola anompo anao foana. Za le fitaovana ampelantananao amin'ny fiarahamonina. Vavahy ianao ankehitriny amin'ny fonao rehetra.
azanao fady solalana nefenao tonga anitsia hitanao io sobotaka kanefa tompo no diovinao tsapanao fanilavo le fona nefienao tonga pitaka ainao fatena veria kanefa tompo no rafina tuano mafia bacio valana ni fino lisaianako se você bangauna mandrakiza tsapanao ny fatezerako nefenao tonga pifalia ainao fasaky amatia kanefa tompo no velominao isaorako ny ray sy zanaka maminifanay masina Jesosy tsy tonga iantsony marina fanovany mpanota hibebaka tsika rehetra ry toany mafiao fino lisaiandanako se você bangauna mandrakiza toany mafiao toano mafia bacio valana
misotranao zay fa ampianarinao zay androany hoe ao anatin'ny fotoana toy izao amin'ny fotoana toy izao zay vao maika tokony mampiseho hoe mpanomponao zahay fiarahamonina rehetra eny na ny fahavalo aho tokony mahita hoe mpanomponao zahay ho atsika rehetra tsy aikanavaka na ny tokantrano ianao na iza na izy apetrao fonao tananao dia lazao hoe jesosy io amin'ny fotoana toy izao dia ijoro ny mpanomponao ijoro ao mpanomponao anarana zay reraka rehetra ampahery zay kivy rehetra andriamanitro aoka isy tombony anana tombony ireo olona zay mipetraka manodidina amin'ny fiainako raha io za manokana dia magataka anao fanahy masina mba ampijoro ny tsarara iahy na iza na izy mandray azao fandaran'izao aoka mifanahinao ampijoro azy aoka mifanahinao ao amin'ny tokantrano manokana anangana ny tokantranony ampahery ny tokantranony hitondra aina ao anatin'ny tokantrano ny tsarara iahy aim-panahy ao anatin'ny tokantrano aim-panahy eo amin'ny vady aim-panahy eo amin'ny zanaka aim-panahy ao amin'ny tanora nizaniza tompo aoka tsy horeraka izy ao anatin'ny fotoana toy izao indrindra no tsy tokony mahareraka raha izanaka ao zao no mila manokana zay mahery ara-panahy za indrindra ny manitra eo no angatanay ny tananao mahery anohana anay tsarara iazy avy amin'ny fiangonana izy na fikamanana izy andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao mangataka anao mampahery ny olonao tsarara iazy tompo amin'izao vanim-potoana zao anangana ny olonao tsarara iazy na izy na izy zay misy tahotra ampalalao azy fa ny fiainany dia eo am-pelan-tananao Ni fino lizayananako Basi você mandrama mandakiza Nama filifitsapana miatra Yana zay sisananako no azy sorinami mandrakiza tompo mitondra mavaka ihany koa zay ny mpitondra anay ianao ame fahendreny fahazavan-tsaina fahalali-tsaina ho an'ny mpitondra anay ianao ame aina avao ihany koa fa aiza ireo mpitsabo rehetra ao amin'ny firenenay na dokotera izy na professeur izy na infirmier izy na sage-femme izy na aide-soignant izy na technicien de surface izy na izy na izy ta io manokany reny rehetrarehetra eny andriamanitra ay aza vera horeraka izy tompo firenenay dia apetraka tanteraka ampelan-tananao ho fireneny mpanomponao ao anatiny aby dia manomana fiadanany zahay ao anatin'ny rivotra mafy mitsioka dia manomana zahay hoe mangina ny tsara tahaka an'izay hitolomon'i Jesosy Kristy raha io fantatray loatra hoe ao aoriana izao fotoana izao dia isy
fifoazam-panahy lehibe eto amin'ny firenena. Izy fifoazam-panahy isan-baravara. Izy fifoazam-panahy ny mpitondra. Mivavaka zahay ary. Foaza. Magataka aminao koa zahay Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aoka ny tanany fahavalo tsy ahery aminay. Aoka ny tanany mpandrava tsy ahery amin'ny firenenay, amin'ny fianakavianay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sotranao manoka zay tompo amin'ny fotoana ny arahanay teto ho tahinany ny tsiraray avy ahery ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapirana tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.